Na dia fotoana ifampizarana ny mamy kosa aza ny fetin'ny Noely somary nahitana fienana ny mpanjifa ny vatomamy teny anivon'ny tsena teny raha ny fanazavan'ireo mpivarotra sendra ny mpanao gazety eto ny fahita lavitra ma TV amin'ny ankapobeny maro ny antony mahatonga izay fienan'ny mpividy ny vatomamy izay ny fanombahan-toerana aloha dia ny fiakaran'ny vidiny ity akora iray ity. Somary nangingina ny tsenan'ny fety Noël tamin'ity taona ity araka nambaran'ireo mpivarotra tetsy amin'ny bazar de Noël Mahamasina. Raha ho an'ireo mpivarotra vatomamy manokana dia nenana betsaka ny vokatra lany raha nahatratra 4 ka hatramin'ny 9 baoritra isan'andro teo aloha ny vatomamy lafo dia zara raha nalafo 2 baoritra isan'andro izy ireo nandritra ny fety Noël. Antony nahatonga izany moa ny fiakaran'ny vitan'ny vatomamy tamin'ity taona ity. Ny tsena Bonbon Biscuit tamin'ity dia ohatry ny hoe azo lazaina hoe mandeha nefa tsisy tsena mihitsy ny mpividy misy fa tsisy mihitsy. Izany hoe betsaka izany mpividy fa ny abetsaka izy hoe ny hena sa inona ny betsaka izy ny hena sady ny bonbon tamin'ity sonitra be foriany dia ohatrany tsy dia sany ny olona sasany. Raha sy nakatra ohatry iny izay vidin'izay? Niakatrakatra daholo taloha izy teo amin'ny 40 000 dia izao izy lasa 45 dia niakatra be. Fa ny bonbon amidiny avao moa izany eza ny voasisitakana anazy na ianisoa. Mandidina ny 7 arivo ka hatramin'ny 9 arivo ariary ny kilao an'ny vatomamy ary 7 arivo ariary kosa ny kilao an'ny biscuit. Ny voalohan'ny volana janoary izao moa no fepitaona nomen'ny commune alalana ireto mpivarotra ireto hanao izay asa fivarotana izay eto Mahamasina.